Makasika ireo fepetra fampiatona ny fanomezana tany-panjakana kosa ary dia nilaza moa teo anivon'ny ministera-panjakana fa nodinian'ny syndicat ny fananatany niaraka tamin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernement ny momba azy ity mbola misy kosa nefa ny fanazavana lafinjavatra ara-teknika tsy maintsy hojerena akaiky saingy nanome toky kosa nefa ny eo anivon'ny ministera-panjakana fa tsy maintsy iverina atoato ny fanomezana ny tany-panjakana ka ny eo anivon'ny gouvernement no andinika ny makasika izany lafim-baovao manasongadina ny fahasalamana kosa ary no tanterahana tamin'ny andron'ny omaly ny filan-kevitra nasionaly no tanterahana-drareo teo anivon'ny 6FM na ilay antsointsika hoe syndicat des infirmiers et des sages-femmes de Madagascar ity fiaonana ity dia nitanterahan'izy ireo teny Befilo. Voasolitena nandritry ny filan-kevitra nasionaly ny 6FM na ny syndicat des infirmiers et sages-femmes de Madagascar omaly ny faritra 12 ankoatra ny faritra Androy. Navotran'izy ireo fa misy ny fitakin'ny syndicat efa voavaly fa mangataka izy ireo ny ijerena ny indemnité de risque. Araka ny voasoratra ao anatin'ny statut-ny syndicat ny infirmiers et sages-femmes de Madagascar dia misy ny rafitra conseil national. Ka nandroany zany ny tapaka fa hanaovana ny conseil national io dia ny président régional no mandrafitra an'io miaraka amin'ny bureau exécutif national zany ka tonga eto zany nandroany ireo solitenan'ny faritra 120 akoatra ny faritra Androy izay tsy natonga solitena ka nandroany zany nanaovana karazana jeritodiky ny zavatra vita ny bureau exécutif nandritra ny taona 2014 sy nanaovana ihany koa tombanezaka ka isan'ny zavatra tsara ampahafantarina ny paramedy manerana nosy fa efa azo soamatsara zany le reclassement na catégorie 5 miakatra 3 miakatra 5 efa any am-posin'ny reo zokray aman-dreny catégorie 3 io zavatra io amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa le indemnité de suggestion izay efa acquis io amin'izao fa ny zavatra tapaka tany amin'ny congrès tany FNRUVEST dia ny indemnité de risque zay zany ny andrasana amin'izao fotoana izao ka efa misy ny fampidinina amin'ny fitondram-panjakana amin'izao sy hamakafakana hoe aiza ho aiza ny fipetraka an'io indemnité de risque io. Raha ny fantatra dia omaly ariva no niraisy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny solitenan'ny syndicat des infirmiers et sages-femmes de Madagascar ireo. Nahagaga ny 6FM ny fahafantarana fa nisy ihany koa ny syndicat ny paramède hafa izay nitafa tamin'ny mpampalala vaovao. Manontany teny izy ireo taiza no nisy ny fivorim-be nananganana izay syndicat vaovao izay.